Matio toko fahavalo ny andininy fa 4 hatramin'ny andininy faha 7 zay fanovakina tamintsika teo ry havana malala. Raha mijery ilay contexte eo ambony isika, taoriny ny nanasitranan'i Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny, satria hitantsika tsara ao fa ilay marary tsy tonga teo amin'ny Jesosy, zany hoe manasitrana à distance zany Jesosy eto, satria ilay olona salama no tonga eo fa ilay marary any an-tokantrano. Ny zavatra hita eto zany zao tsy à distance fa i Jesosy mihitsy miditra ao an-tranon'ilay olona tao anatin'ny tranony rafozam-bavin'ny Petera. Jesosy miditra ao an-tranony Petera, zany no hitantsika eto ry havana malala. Ka ny fantohantsika dia zao ny hoe ity Jesosy miditra ao an-tokantrano ity dia sarin'ny Jesosy miditra ao anatin'ny fiainan'ny olona. I Jesosy miditra ao anatin'ny fiainan'ny olona. Manahoana ry havana malala, inona ny akon'izany, inona ny dikan'izany hoe Jesosy miditra ao anaty tokantrano? Inona ny zavatra mitranga vokatra zany fidiran'i Jesosy ao an-tokantrano zany? Ty tononkira anankiray ty ry havana malala dia miresaka azy avy hatrany hoe rehefa i Jesosy ry havana malala miditra ao anatin'ny tokantrano dia tafatoetra, tena tafatoetra ny fiainan'ny olona ao an-tokantrano. Raha vao i Jesosy zany tsy miditra ao an-tokantrano dia misaviritaka ny tokantrano, fa rehefa i Jesosy ny miditra ao tafatoetra ny foko. Yeah.
Jesosy niditra tao anatin'ny tokantranony Petera. Ina nitany Jesosy tao ry havana malala? Misy vehivavy mandry ambony fandriagna zay voany la fièvre. Zany ny zavatra hitany Jesosy tao. Vehivavy voany la fièvre mandry. Dikan'le hoe mandry, tsy afaka manao na inona, tsy afaka miasa, reraka, marary, manakotsako ny vatagna jiaby, tsy afaka manao na inona. Tonga Jesosy ary dia nanendry ny tanany, nandray ny tanany, dia nampitsangana azy. Dia nitsangana rafozam-bavin'ny Petera ary dia nanompo azy. Jereo tsara ny soratra masina. Tonga Jesosy mahita vehivavy mandry, fa tonga Jesosy nandray azy, dia nitsangana izy ary nanompo. Dikany manompo ny sahirana, dikany manompo miasa. Rehefa namalala zao ny afatra, raha tsy niditra tao Jesosy, tsisy zavatra vitan'io viavy io. Fa rehefa niditra tao Jesosy, namela azy Jesosy, nampitsangana azy Jesosy, niova ny tantara, nitsimbadika ambony ambany ny tantara. Le vehivavy mandry tsy mahavita na inona. Indro izy zao afaka manompo, afaka miasa. Inona nahatonga an'izany? Jesosy nahatonga an'izany. I Jesosy ry havana malala afaka manova ny tantara. Afaka manova ny tantara. Naizanaiza ito ambony tany misy olona miezaka mba hanova tantara, dia tsy mahatafavoaka zavatra. Zava-pony zany. Raha tsy Jesosy manova tantara mpiainan'ny olona, tsy misy fiainan'olona miova zany eo. Raha tsy Jesosy. Ty vehivavy ty zany zao ry havana malala, tena niova be ny fiainany. Taloha izy mandry, tsy mahavita na inona. Rehefa tonga Jesosy afaka nanao zavatra izy. Fanontaniana ho anao ry havana malala, ianao ve mahavita zavatra? Ianao ve mba afaka manompo an'Andriamanitra? Ianao ve mba afaka manompo an'Andriamanitra? Maro amintsika nitratry ny la fièvre ara-panahy, marary, mandry, tsy mahavita na inona. Tratry ny la fièvre ara-panahy. Inona ny tokony atao? Antsona Jesosy hiditra ao amin'ny fiainanao. Ary rehefa Jesosy mamelona anao, manangana anao, afaka manompo ianao. Misy olona tsy mba afaka manompo an'Andriamanitra satria mbola Jesosy tsy mbola namonjy azy. Ny olona manompo an'Andriamanitra dia olona efa novonjeny Jesosy. Tadidio zany rehefa namalala. Ianao zany raha tsy mahavita manompo an'Andriamanitra, tadidio mbola tsy novonjeny Jesosy ianao. Fa rehefa novonjeny Jesosy ianao, ireny ny olona afaka manompo. Dia zao ny lasan'ny saiko rehefa namalala mieritreritra an'izany. Ireo kristianina be dia be atao amin'ny fiangonantsika, tsy mba afaka manompo an'Andriamanitra reo zany dia kristianina mbola tsy novonjeny Jesosy. Ireo kristianina tsy mba manompo an'Andriamanitra atao amin'ny fiangonanareo, tsy mba mahavita zavatra atao am-piangonanareo, reo zany rehefa namalala mbola tsy novonjeny Jesosy. Fa raha olona novonjeny Jesosy io tsy mandrimandry, tsy mandrimandry zany io, fa mitsangana. Reny ny olona manompo an'Andriamanitra reny olona natsangany Jesosy reny nge le tonony Jesosy hoe ianareo ny fanasin'ny tany, reny olona natsangany Jesosy reny. Ko engane ianao ry havana malala manomboky ny any mbo tsy kristianina voan'ny la fièvre ara-panahy, fa mbo kristianina novonjeny Jesosy ianao, ary olona novonjeny Jesosy ihany no afaka manompo. Raha ianao zany tsy mba mandray andraikitra, mbola voan'ny la fièvre ara-panahy ianao. Fa raha ianao novonjeny Jesosy, afaka manompo anao, satria ianareo ny fanasin'ny tany. Fanas
antsika teo ry havana fa tsy misy olona afaka manompo ny tompo raha tsy efa olona novonjen'ny tompo. Tsy misy olona afaka manompo ny tompo raha tsy olona efa navotany tompo. Fianarana ho antsika zany ry havana malala. Tadidio tsara dia mandinia tena tsara hoe ary za ty tsy mba manompo an'Andriamanitra, tsy mba mandray andraiky, tsy mba manao, tsy tena mahavita. Dia mandini tena hoe sao dia mbola tsy olom-bovonjy ary ty za ty, sao mbola olo tsy olom-bovonjy. Ny toy ny tantara ry havana malala dia zao, rehefa sitrana rafozam-bavin'ny Petera dia tamin'iny andro niny ihany zay le hoe aronoa ny ariva dia nilentika ny masoandro. Ary rehefa nilentika ny masoandro, rodirodin'olona tamin'io tanàna io nitondra ny marary, satria regny ny ologna hoe sitrana nge hony rafozam-bavin'ny Petera, na regny an'igny le olo efa maiziny ny andro afa ariva ny andro, efa nilentika ny masoandro, rodirodin'ny olona nitondra marary tao am' Jesosy. Marary tao amin'ny tanàna io rodirody samy nitondra ny azy. Dia zao ny voalaza ao ry havana malala, nametrahan'i Jesosy tanana tsirairay ireo, nametrahan'i Jesosy tanana inona ny lesona amin'izany ry havana malala. Ay ty Jesosy ty ry havana malala, rehefa manompo i Jesosy io, tsy mba mijery fotoana mihitsy hoe reraka zany, fa maiziny ny andro, efa antoandro ny andro, efa zao ny andro, tsy mba mametraka fepetra ohatran'izany. Fa Jesosy dia miasa andro manalina, tsy mba misy fotoana, efa ariva ny andro, tokony mba mitsotsotry, tokony mba makaina amin'izay. Fa Jesosy tsy ohatran'izany, miasa Jesosy mba hatanteraka ny soratra masina. Zany mihitsy ny ao, miasa Jesosy, manompo Jesosy mba hatanteraka ny soratra masina. Ary fomba an'Andriamanitra io miasa andro manalina io ry havana malala. Andro voalohany miasa Jesosy, andro faharoa miasa Jesosy, tsisy ankijanona mihitsy, tsisy repos mihitsy. Andro fahatelo miasa Jesosy, andro fahaefatra, andro fahadimy, andro fahaenina. Rehefa tonga ny andro fahafito, zay Jesosy Andriamanitra vao nitsahatra. Zay Andriamanitra vao mitsahatra. Ka isika ry havana malala mila mianatra an'izany isika. Mila miasa tsika ry havana malala, maraina, antoandro, alina. Aza mieritreritra mihitsy fa vakansy zao ka. Dia aloha ajanona ny fanompona an'Andriamanitra fa vakansy ndray. Ny fanompona an'Andriamanitra tsy mba misy vakansy zany. Ny fanompona an'Andriamanitra tsy mba misy repos zany. Mila miasa mandrakariva. Ho avy ny fotoana zay hitsaharantsika amin'ny asa. Ho avy ny fotoana zay hijanonantsika amin'izay, amin'izany fotoana zany. Fa zao aloha fotoana ny asa zao. Fotoana ny asa zao. Tsy mba voafetra ny fotoana nanaovan'i Jesosy asa ry havana malala. Vokatry ny asa nataon'i Jesosy, sitrana avokoa ny marary rehetrarehetra. Sitrana avokoa. Jesosy zany tsy mba miteny efa lera finanana zao efa lera fandriagna zao tsy afaka Jesosy tsy mba manao an'izany. Jesosy miasa amin'ny fotoana rehetrarehetra. Fanontaniana ho anao ry havana malala, anao moa zany zao tena mba manam-potoana hanompoana an'Andriamanitra? Ianao io ve zany zao tena mba manana fotoana hanompoana an'Andriamanitra? Zay ataonao ry havana malala, ataovy araka ny soratra masina. Fa zany ny fanompona nataon'i Jesosy, fanompona araka ny soratra masina. Dia mba mianara ohatrany nataon'i Jesosy, manompo an'Andriamanitra araka ny voalaza ny soratra masina, fa tsy araka zay tiako, tsy araka zay mahafinaritra anahy, tsy araka zay metimety amiko, fa manompo an'Andriamanitra araka ny soratra masina, araka ny voalaza ny soratra masina. Manompo an'Andriamanitra amin'izany ry havana malala. Tsy ho vitanao zany raha tsy aorinao tsara ny finoanao. Aorenao am' Jesosy ny finoanao. Raha tsy miorina tsara amin'ny finoany ianao tsy mahavita. Ireny olona manandrakandrina manao ny asan'Andriamanitra tsy tena manao kitoto, manao zarafa manao reny tsy mba olona miorina amin'ny finoany reny. Fa ny olona miorina tsara amin'ny finoana ry havana malala dia mahavita zavatra lehibe eo amin'ny asan'Andriamanitra. Mba kendreo amin'ny fiainana zany, mba hoe ahavita be eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra zany ry havana malala. Mba irio zany, mba ataovy anaty vavaka zany, Jesosy ampio aho mba ahavita be amin'ny asanao. Ary tsy marina ve ry havana malala ny fomba filaza hoe zay manana hery be
dia havita zavatra be. Zay manana hery kely mahavita zavatra kely. Ndana fotsiny ange andramo hoe misy olona tena glady be mihitsy, misy olona mince kely asevy mitana angady. Dia manahoana ny asa vita? Tsy maintsy ny olona matanjaka mahavita asa mafimafy noho ny olona faible, mince. Asareo tsy mitovy. Dia ohatran'izany amin'ny ara-panahy, ny olona be finoana, ny olona tena manana finoana mahavita zavatra be, fa ny olona kelikely finoana, kelikely ihany ny vitany. Kelikely ihany ny vitany. Fa ny olona manam-pinoana tena mahavita zavatra be. Ianao very havana mahavita zavatra be sa mahavita zavatra kely? Zao ny afatra ho anao amin'ny alalan'ity hira ity. Aoreno ny finoana. Tsy mora ny mijoro amin'ny finoana, tsy mora ny mijoro amin'ny finoana satria misy le fomba fiteny malagasy manao hoe ny hazo avo
alandrivotra. Ka raha ianao zany no mijoro amin'ny finoana dia automatique ianao miseho amin'ny maha-kristianina anao. Ary efa tena miseho amin'ny maha-kristianina anao ianao dia tonga ny rivotra. Tonga ny rivotra. Dia manozongozona ny finoana. Marobe ny zavatra manozongozona ny finoana. Tadidio zany rehefa namalala amin'izao andro mpiainantsika izao. Marobe ny zavatra manozongozona ny finoana. Ary efa malemy ny finoanao, tsy tafajoro ny finoanao, tena tsisy zavatra vitanao zany. Amin'izao fanarahanao an Jesosy zao. Tsisy zavatra vitanao. Fa matoa Jesosy ny teny hoe vita teo ambony azo fijaliana, ny asa izay. Asa inona reriavana ny teny ho ataonao rehefa miala eto ambony tany ianao? Eto mpamaranana izao toro-teny ankira izao. Inona re ny teny ataonao? Fa ny teny nataon'i Jesosy alohan'ny hafatesana dia ny hoe vita. Vita na ny ranao aho tompo. Vita na ny ranao aho. Asa inona reriavana ny teny ataontsika alohan'ny hafatesana? Asa mbola miteny hoe vonjeo aho, vonjeo aho. Vonjeo aho. So dia mba zany hirahira ataontsika ry havana malala. Fa nanome fotoana ho anao ny tompo. Nanome fotoana be dehibe ho anao ny tompo. Azahoanao manompo azy. Amin'izao Alahady estika izao dia mitodika aminao tanora. Mitodika aminao tanora. Asa mieritreritra hoe za ty mbola tanora, mbola hoe labe zany antitra izany. Araroty ny andro ny fahatanorana hoentinao manompo an'Andriamanitra. Araroty zao fahatanoranao zao mba misy ho tenenina rehefa antitra tamin'izay tanora, zao ny nataonay tamin'izay tanora. Mba misy zavatra lazaina, mba misy zavatra tenenina. Inona no teneninao tanora rehefa tonga antitra ianao? Tamin'izay tanora zay manao tsitipahatra fiangonana. Tamin'izay tanora tsisy zavatra vitanay. Mba mahaiza mametraka tantara eo amin'ny fiainana mba ho tsarovana rahatra zay. Zay ny afatra ho anao tanora. Ho afatra ho anao kristianina zay tonga mivavaka an'io. Mba mahaiza mametraka tantara. Izahay tao Antseranana Fahazavana, zao ny nataonay. Tamin'izay kristianina tao Antseranana Fahazavana, zao ny nataonay. Ary efa tonga ny fotoana hafatesana, ho ianao hoe amtsikitsiky mihitsy alohan'ny hafatesana, vita. Vita. Ary zay mahatonga antsika mila miezaka, ninina sakatsakana, ninina zavatra miseho, tsy mahazo miova isika. Tsy mahazo miova isika. Fa mila mijoro tsara. Ary zay mahatonga le Jesosy manafatra hoe, soratra masina manafatra hoe, miorena tsara, aza miova. Inona ny toyiny? Mahefabe mandrakariva. Fa tsy hoe mahefabe amin'ny maraina, amin'ny atoandro tsisy raha atao. Fa mahefabe mandrakariva, mandrapariva ny andro. Mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Ka raha ozy ianao hoe ty tsy asan'ny tompo, normal ianao raha tsy manao. Satria tsy asan'ny tompo io. Fa raha mino ianao asan'Andriamanitra io, mahefabe. Ny tompo tsy miteny hoe manaova kely fa mahefabe mandrakariva. Satria izy hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary ianao asa lehibe no zany aza izy. Fa tsy fantatrareo fa tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Tsika rehefa manompo ary havana malala, tsy mba makadizinay fo amin'ny olombelona zany. Tsika rehefa manompo tsy mba mila sitraka amin'ny olombelona zany. Tsika tsy mba mila voninahitra zany rehefa manompo. Tsika tsy mila deraslaza zany rehefa manompo. Fa rehefa manao tsika, manao amin'ny fo madio an'Andriamanitra, dia Andriamanitra ny mevalipiti antsika raha tsy reraka isika. Ny afatra ho anao androany dia ny hoe tandremo ry havana malala, tratry ny ty lafievra ara-panaty, fa olona salama ianao nefa tsy mahavita na inona na inona. Fa mila ny Jesosy, rehefa Jesosy manasitrana anao, voavonjy ianao zany ny olona afaka manompo. Ka dia miorena tsara ry havana malala, miorena tsara, aza miova ary manaova betsaka. Araroty zao hery omen'Andriamanitra anao izao. Araroty zao tombonandro omen'Andriamanitra anao zao. Ataovy ny asany, miorena tsara, aza miova.
hanompo atsika, hanompo atsika, hanompo atsika ny any no tsara amaray sao de tara. Andao averintsika, hanompo atsika ny any no tsara amaray sao de tara. Zay no izy, hanompo an'Andriamanitra atsika ny any no tsara gnanaovagna an'izay amaraigny sao de tara. Alefa hanompo isika ny any no tsara amaray sao de tara. Mahereza ry havana malala engane ty fotoana androany ity anapahanao hevitra hoe Jesosy hanompo anao amizay tena andray andraikitra amizay satatadio fa zay mandray andraikitra ihany no raikitra. Anareo zany zao raha tsisy zavatra atao rehefa aveo, raha tsisy zavatra andraikitra anareo eto am-piangonana rehefa vita ny amen tonga de mody. Fa mbola misy olona manana andraikitra mbola mijanona, mbola raikitra eto izy. Fa zay tsy raikitra no afaka miala, zay raikitra tsy afaka miala. Azonareo zay mpatadidio zany ry havana malala. Tanora nosy ny razanao, miandro zao manasanao, mifoazy zao tafio ny herinao, nizao ny nosinao manantenanao, jereny namanao tanondozy zao vonjey fanamanao. 3:7 andiny ny voalohany ihany miverina amin'ny toeran'ny koral ary dia ivavaka isika amin'izany.